irantsika fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy Voahary Hasina. Lalakatra ny onjapeny radio vaovao maso ianao dia ny fandarana Bokikira tsika indray ary no ndeha ifamitantanana ankehitriny. Tsisy vina aminao intsony fa fandarana anankiray izy ity andraisantsika tononkira. Tsy izany mandahatra ny hira fa azonao atao tsara mihitsy ny mandahatra ny hira hoe ity mba atao raha ohatra mbola tsy niraisintsika teto aloha ilay hira izay tononinao raha mbola tsy ao anatin'ny bokintsika ao dia afaka mandefa ny zosikira avy any aminao tsara mihitsy ianao omenanao ihany any amin'ny fiafaran'ny fandarantsika ny ahafahanao mandefa izany zosikira avy any aminao izany. Fa ato anatin'ny fandarana Bokikira tsika dia izahantsika miovaova ny mpanakanto fa tsy hoe ny mpanakanto tamin'ny heriny ihany akory dia iny no angatanao indray ho alefa androany dia angatany sasany indray ho alefa amin'ny heriny anka hovaintsika fa maro ny ireo mpanakanto ato amintsika ato ny hiran'izy ireo noraketina fa maro ny ireo mpanakanto izay nampitondray ny tompony hafatra mampahery itenenana amintsika rehetra dia azonao atao tsara mihitsy ny mandefa izay zozikiranao izay. Tsy voatery hoe tsy maintsy hira vaovao akory no alarintsika ato fa miankina amin'izay angatanao ihany. Andray tononkira vaovao samba noraketina ato anatin'ny bokintsika amin'ity anio ity fa ndeha aloha hiara isaotra ny tompo. Mankasitraka anao izay Andriamanitra ho famindrapo lehibe ny mbola ahafahanay mifandrea miaraka ato anatin'izao fandarana Bokikirantsika izao. Misaotra noho ny amin'ny herinaratra omenao dia afaka tafita any amin'ny tsirairay avy ihany mandeha ny onjam-peo ahafahana miaraka mampita izany fandarana izany. Misaotra noho fahasalamana omenao misaotra noho sofina omenao sy ny saina ahafahanay mandray ihany koa dia misaotra noho ny amin'ny fo indrindra izay sokafanao sahady hiaraka ato anatin'izao fandarana izao dia manatrefino izao fotoan'izao ianao fa raha ny fahafantarana ianao dia Andriamanitra tena be fitiavana ianao ary satrinao ihany koa ary toetra eo nilanay mandrakariva. Misaotra Jesosy Kristy amen. Miaraka amin'ny Ampifitia isika amin'ity anio ity dia atolotra anao ny hira orin'izay ho raisika hatramin'ny tononkira. Ampifitia va la
zay le iry zay inoko fa tsy vaovao aminao hoe efa renao hoe efa renao tsara mihitsy izay hira izay lohateny hira dia ny hoe raha ny fahalalako anao, raha ny fahalalako anao. Andiny ny voalohany, andiny ny voalohany, raha ny fahalalako anao, raha ny fahalalako anao. Ry Jesosy ô, ry Jesosy ô. Midina an-dalana dia be fitiavana, dia be fitiavana, be fandeferana, be fandeferana. Midina an-dalana tsy tia ady, tsy tia ady, faingo tsy mavandy, tsy mavandy, faingo tsy manavaka ianao, tsy manavaka ianao. Midina an-dalana tsy mitovy, tsy mitovy aminay mpianatrao, tsy mitovy aminay mpianatrao. Midina an-dalana raha ny fiainanay mantsy, raha ny fiainanay mantsy. Ry Jesosy ô, ry Jesosy ô. Midina an-dalana tsy misy, tsy misy miafina eo aminao, tsy misy miafina eo aminao fa. Midina an-dalana lianady, lianady, faingo mifandrafy, mifandrafy, faingo mifanao za ty, mifanao za ty. Midina an-dalana feno fiatsaram-belatsy, feno fiatsaram-belatsy. Zay ny andiny voalohany. Da hitramy isan'andininy sika ary. Isan'andininy. Amboary re Jesô, amboary re Jesô, faingo amboarinao, amboarinao. Midina an-dalana ovay ny toetray, ovay ny toetray, ho toy ny anao, ho toy ny anao. Midina an-dalana diovy ny fonay, diovy ny fonay, ho vaovao, ho vaovao, kadia, kadia, fitiavana tena anao, fitiavana tena anao. No hiainanay hatrizao,
no hiainanay hatrizao. midina an-dalana tefeo re Jesoa, tefeo re Jesoa homindrika anay, homindrika anay ny mitondra ny anaranao, ny anaranao. Zay ny isanandiny. Averiko aminao izay isanandiny izay. Amboary re Jesoa, amboarinao, ovay ny toetray ho toy ny anao, diovy ny fonay ho vaovao, ka dia fitiavana tena anao no hiainanay hatrizao. Tefeo re Jesoa homindrika anay ny mitondra ny anaranao. Averiko aminao izay andiny voalohan'izay a. Raha ny fahalalako anao ry Jesosy ô, dia be fitiavana, be fandeferana, tsy tia ady, tsy mavandy, tsy manavaka ianao, tsy mitovy aminay mpianatrao. Raha ny fiainanay mantsy ry Jesosy ô, tsy misy miafina eo aminao, fa lianady mifandrafy mifanao zaty feno fiatsaram-belatsy. Andiny faharoa ankehitriny. Andiny faharoa. Raha ny fahalalako anao, raha ny fahalalako anao ry mpamonjy ô, ry mpamonjy ô. Midina an-dalana fahavalonao, fahavalonao aza, fahavalonao aza, tiavinao, tiavinao. Midina an-dalana tsy tianao, tsy tianao ny valifaty, tsy tianao ny valifaty, faingo valinao soa ny ratsy, valinao soa ny ratsy. Midina an-dalana hafa, hafa noho izay, hafa noho izay fanaonay mpianatrao, hafa noho izay fanaonay mpianatrao. Midina an-dalana raha ny aminay indray, raha
ny aminay indray Jesosy fantatrao midina andalana vitsy ny soa fa ratsy no maro midina andalana fitokoana faingio famonoana fanahy midina andalana izany indrisy no talentanay zay ny anjin'ny faharoa averiko aminao zay anjin'ny faharoa izay raha ny fahalalako anao ry mpamonjy fahavalonao aza tiavinao tsy tianao ny valifaty valinao soa ny ratsy hafa noho izay fanaonay mpianatrao raha ny aminay indray Jesosy fantatrao vitsy ny soa fa ratsy no maro fitokoana fandotoana famonona fanahy izany indrisy no talentanay zay ny tononkiratsika ny mikalo azy dia ny Ampifitia tolo averina aminao ny radio renisa kosa averina aminao travolan'ny trano farany tononkiratsika Fitiava na
fahalalako anao. Raha ny fahalalako anao ry Jesosy io dia be fitiavana, be fandeferana, tsy tiady, tsy mavandy, tsy manavaka ianao, tsy mitovy aminay mpianatrao. Raha ny fiainanay mantsy ry Jesosy io tsy misy miafina eo aminao fa linady, mifandrafy, mifanao zaty, feno fiatsaram-belatsy. Raha ny fahalalako anao ry mpamonjy io, fahavalinao aza tiavinao, tsy tianao ny valifaty, valianao sondry ratsy, hafa noho izay fanao anay mpianatrao. Raha ny aminay indray Jesosy fantatrao, vitsy ny soa fa ratsy ny maro, fitokoana, fandotona, famonoana fanahy, zany indrisy ny talentanay. Amboary re Jesosy, amboarinao ho vainy toetray ho toy ny anao, diovy ny fonay ho vaovaoka, dia fitiavana tena anao no iaina anay hatrao. Dia feo re Jesosy homendrika anay ny mitondra ny anaranao. Ampifitia. Maro tokoa isika no mieritreritra sy mihevitra fa mahalala an Jesosy Kristy, kanefa dia hoy izy ao amin'ny Jaona 1:2-4 hoe izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Izay no ahafantarantsika fa mahalala azy isika. Ka izao sy anao ary tena mahalala marina an Jesosy Kristy ve? Sa mahafantatra ny momba azy fotsiny? Tena mitandrina marina ny teniny ve? Tena mitandrina marina ny didiny ve? Sa mahafantatra fotsiny hoe ohatr'izao ny toetra an'Andriamanitra, ohatr'izao ny toetra an Jesosy Kristy? Engany isika mba ho anisan'ireo izay mitandrina ny teniny, mitandrina ny didiny. Izany Jesosy Kristy ny tahita ny fonay, ny halalanao marina tokoa, ny hatonga anay tena hitandrina, ankatoanao eo amin'ny fiainanay, ankatoa ny teninao eo amin'ny androm-piainanay. Dia tsy efa naisa amin'rehetra izany fa ataovy etỳ anatin'ny fonay mihitsy ny finiavana, hitandrina ny teninao na ao anatin'ny toe-javatra izay mety mampikomy anay. Fa ao anatin'ireny azony izay Andriamanitra tena ini ankatoa hitandrina ny teninao. Dia indreto izay manavao ny fanoloran-tenanay indray ao anatrehanao azony izay fa tsy mahatananao. Manjaka fena tsy anatinay ianao Jesosy Kristy. Ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Fa te hitombo eo anatrehanao izay, te hitombo amin'ny finoananao izay, te hitombo amin'ny fitiavananao izay, ary te hitombo amin'ny fiarahana aminao izay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Faratra ny fandarina bokirantsika tamin'ity androany ity lara-pifandraisana fahaninao mandefa ny sosokiranao mifandray amin'izany no tiavin'i Jesosy Kristy Voahary Hasina dia miantso. Mbola misy manontany ihany ho anareo hoe raha mesazy ve dia ahoana? Raha mesazy raha andefa mesazy ianao dia ny any amin'ny Facebook. Any amin'ny Facebook raha andefa mesazy ianao tonga dia alefanao any amin'ny MP fotsiny. Voahary Hasina. Zay ilay izy. Voahary Hasina. Raha ohatra kosa ka any amin'ny RTL no ahafahanao mifandray dia miantso. Ny antony tsy ary ho voavaly, ary tena tsy ho voavaly ny mesazinao raha any amin'ny RTL ianao mandefa mesazy dia tsy hainao akory ny valiny, tsy hoe miavina akory, fa tena tsy araka ny mamaly mesazinareo dia tsy ho voavaly akory ny mesazinao raha any amin'ny RTL ianao mandefa mesazy dia ny tsara indrindra miantso ianao raha any amin'ny RTL. Zay lara tarobia ary 033
14 033 14 792 08 033 14 792 08 zay anankiroa zay rehefa atsika mifandray raha toka dia efa sosikily ianao raha te anontany ihany koa ianao ano ifandraisantsika any amin'ny Facebook Voahary Hasina sy ny laharan-tarobia 033 14 792 08 dia mirary antsika rehetra hitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy hitombo amin'ny fitandremana ny teniny hitoetra mandrakariva eo anilany samy ho dia hitombo are. Natolotra antsika teo ny Bokikira fandaran'ny radio Voahary Hasina niarahantsika tamin'ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy Voahary Hasina.